Ngasa daholo zanagasikara mbola avy anareo apitsika lamaody mbola kely indray. Tsy maninona fa zao indray lamaody androany. Ho an'ny marary fo ny lehilahy malagasy fa tsy mety manome lavaka ny vehivavy satria tsy inona manome lamosina mba hitany ry alina. Zay foana ny azon'ny lehilahy rehefa amin'ny alina, amin'izay lamosina be ny azy fa tsy mba hoe nono dia marary fo be ny lehilahy malagasy. Ny vehivavy maneke ny vadinareo, ny lehilahy enoy ny vadinareo. Mba manaja an'izay, resak'izay ve isika manambady? Alaina ohatra ho an'ny lehilahy manambady, mba nitovy ny fitantanany lehilahy sy ny toetra ny lehilahy taminareo mbola tanora ve ny fitiavany lehilahy sy ny toetra ny lehilahy taminareo nanambady? Lasa ratsy loha lehilahy rehefa nanambady manambany, manaratsy, manapepo, manozona ary indrindra manao vava ratsy. Sady mamolafa, tsy mame vola, manopo, ambon'izay koa mampirafy. Izay nataony lehilahy. Taminareo mbola misipa selibatera tsy nanao an'izay lehilahy fa hoentin'ny lehilahy manalaza mivady. Noho izany, ataovy mitovy ny fitiavany lehilahy taminareo mbola mpisipa ny fitiavany lehilahy ny madama. Raha tiany lehilahy hisokatra ilay fe isan'andro. Ho an'ny lehilahy ty resaka ty manaraka. Raha ohatra ka tsy miasa lehilahy, tsy miasa ianareo an-trano, manasa lamba madama, lehilahy tsisy atao fa mipetrapetraka ao an-trano. Sady manasa lamba madama, manasa vilia, mijery laoka, mijery vary, manolo tain-jaza, ny ankizy koa maditra ao an-trano. Lehilahy mipetraka fotsiny. Tsy izay nataony lehilahy. Tsangany lehilahy, ale matsaka, manasa vilia, na mikopakafo, na milalao ankizy. Mandritra izay lehilahy, manoloka kely madama. Piso masotondry, anampy kely andry fotsiny za dia mamakamaika paty. Izay ny ataony lehilahy. Raha manana izay toetra izay lehilahy dia ho hitan'ny lehilahy fa hanomboka hafinaritra ny tokantranonareo. Tokantranonareo roa io fa tsy tokantrano madama irery na tokantranon'ny lehilahy. Lehilahy milaza hoe izay ny deba ato an-tanàna izay nge mpanjaka e, azafady matoa lehilahy nakavady dia tsy mahavita tena. Ndana mipetra-drera hitantsika anazy hoe mahavita tena ve lasa tsy fifanampiana amin'ny fiainana. Miteny bandy akama sy lehdy koa ilay sary mba ohatry ny alika ina inesany lasana izany. Miala ny tokantranon'ny lehilahy ilay bandy akama, sao dia mba tara ny vadin'ny lehilahy koa ilay bandy akama dia mba manozona izy dia na koa indraindray hoe maditra ny vadiny dia tiany mba haditra hijaly am-panambadiana ohatra anazy koa lehilahy. Teo zony tokantranon'ny lehilahy ataovy ambony ny zavatra rehetrarehetra. Raha te hirevy araka amin'ny bandy akama, mirevy fahazalanina ny fiainana. Manana vady lehilahy atao namana, vady atao namana raha tiany lehilahy hoe hiadana kokoa ny fiainana lehilahy. Ho an'ny vehivavy, tadio tsara fa ny toe-tsain'ny lehilahy rehefa hanambady dia lavaka mahafinaritra ny saina. Tsy hoe mbola mandrevaka an'olona tsy voaniny ity. Manambava indri natao hitenenana tompoko ny vava. Raha misy zavatra tsy tiandry mitsotra ny marina amindramosendry. Izay lehilahy lazaiko teo hoe raha ohatra ka tsy nety ilay ohatra izao ndry hoe manadio trano na manasa lamba na misahirandry miresaka amindramosendry, miresaka andao ilay sy mba ampiana, andao mba ampio kely aloha efa nampy kely tsika dia rehefa antsika miaraka makany fa tena reraka be zahako. Miresaka mpatsorona ny filaminana rehefa fiainana tokantrano ny atao. Any amin'ny resaka ady saritaka mifampitaingina ary any ianareo roa vao manao fiteny mandangolona ataovy tsara lesy, ataovy mamy lesy, tiako be izany. Fa raha fiainana atao tokantrano, miresaka am-pilaminana, hazavaina ny tsara sy ny ratsy. Izay ny ataondry. Izy lehilahy izy dia tsy mety anao tsisy an'izany. Io arakaraka ny tsy tenenandry io vao maika hanambaniny lehilahy andry, ampijaliana andry dia ny ao koa ndry eo ny raisiny. Amin'ny ankapobeny koa mila matato saoka. Inona na pingapinga andry andeha hanambady nefa tsy matato saoka. Mila matato saoka izany. Raha ohatra ndry ka mbola tsy vonona melavaka, andana mijanona manao selibatera ny dada sy nefa tsy ny lehilahy dalaindry koa hoe hanambady ndry nefa avy eo ndry tsy manome lavaka. Lehilahy lazaiko teo raha ohatra ndry ka miteraka, eny azavaina inona avy ny fiainan'ny vehivavy ao aorian'ny fiterahana, azavaindry amin'ny ramose izay satria ndry tsy mpaminany. Satria ramose tsy mpaminany, moa vitsy ny lehilahy mahatakatra an'izay. Tonga fotoana azavaindry an'ny lehilahy fiainan'ny vehivavy dia tenendry anazy. Raha misy zavatra tiandry tonga dia tsorina amin'ny lehilahy dia amin'izay izy tonga saina. Raha manana firesahana ohatr'izay ndry izay ilay lehilahy vehivavy be mokondoha ohatr'izay no tadiavin'ny lehilahy, fa tsy ilay vehivavy manaraka efa fotsiny eny lesy vao maika ndry ampijaliana eo. Izay tsy tady hatsiaritra ho an'ny vehivavy rehetrarehetra.
raha ohatra fotsiny ka misy tindry resaka position na ohatra hoe maloto koa ramose na masiso izy afaka mifanolo tsisy mamenatra zany amin'ny mampivady mivady ndry ve rehefa angetotra ve ndre dia andeha any angabone foa hoe mipetraka eto akaiky indry ramose dia angabone foa maimbo-tay izy koa ny andeha ho any tsisy andeha antsony atao eo akaiky eo dia rehefa maimbo dia maimbo zay ko angamba misy tay manitra zany masiso daholo rehefa tay dia ohatr'izay raha ohatra ka masiso ramose be volo tiany ramose inondry dia nefa ilay izy maimbo be ry bonga sy ary amin'ny lavaka ary aoriana ary dikan'izay zany mezaka indry manamboatra siry miaraka fanala vola ianareo alandry volon-dramose alandramose volondry miaraka madio nareo raikitra amin'izay na tsy saritaka zay ny fikolokoloana fitiavana tompoko takalo-patsa vidim-pinanana ozy ilay fitenena natao hifanampy ny olona anankiroa maiza zany mifanampy dia aza fanjahana amaha-tokantrano anareo ianareo roa no ezaka mpakatra izy noho izany aza fanjahana zay ve maso